fohy mikasika izay fandrarana ny fonja izay sy ny ezaka vita tato anatin'ny 10 taona no nampahafantarina ny vahoaka n'Antsiranana tamin'ny fitaopan-kafana ny Jobily teo anoloan'ny lapan'ny tanàna no natanterahana izany ny farany herinandro teo tany an-toerana ihany koa nanatrika izay Jocelyn Tsiava. Fagnombiazana sy fandrosoana ny sehatrasan'ny fandrarana ny fonja no azo lazaina ny lalovany tao anatiny 10 taona izay. Fanatsarana ny ao anatiny nametraka ny mahamatianina azy ireo ary miezaka manatanteraka ny politika mpanavaozana eo anivon'ny zampandrarahany fandrarana ny fonja mba ampanarapenitra azy. Notakin'ny teto Antsiranana ny amindranany toeram-pamonjana fa lasa eo ampovoan'ny tanàna amin'izao ka nanome tany ny ben'ny tanàna eny Antazoalava azo anaovana foto-drafitrasa mifanaraka amin'ny fonja manara-penitra. Nampahafantarina teto fa toerana fanarenana n'izay solafaka ny fonja ankehitriny fa tsy araka ny nieverany azy tamin'ny andro ny fanjanantany. Mivoatra ny fanabeazana ary manaja ny zony voafonja. Natao mifandraika amin'izay ny loha hevitra tamin'ny ady hevitra izay nafantoka tamin'ny fiahinany mahaolona sy ny famerenana ny voafonja eo anivon'ny fiarahamonina. Ady hevitra nahitana fiaramiasa miaraka amin'ny fikambanana maro samihafa, ny Médecins du Monde, ny ACP ary ireo fikambanana avy eto an-toerana izay vonona ny tanana amin'ny fanabeazana ireo voafonja. Nisy ny vitsidinana ny fonjany Antsiranana izay nanentanana ireo voafonja anao ny fangatana ny libération conditionnelle ho an'izay navita ny Tsasakiny Saziny ary noararaoty ny fikambanany mpandraran'ny fonja vehivavy na ny AFAP na mpianatra ny fomba fanasana tanana ho an'ireo voafonja.